Miarabantsika rehetra tsy hakanavaka aby ilay longomamy amin'izay misy antsika tsiraika avy any aby. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra velona. Tonga ny fotoana izay hiainaontsika ny ten'Andriamanitra hizarantsika ny sakafom-panahy. Ny temantsika moa zany dia ny fananganany zavatra. Mialohan'ny hizarana ny izany ten'Andriamanitra izany dia hiarivavaka sika hangataka ny fanahy masina. Misaotra tompony ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Misaotra noho ny natratraranay izao fotoana izao indray. Misaotra noho ny fotoana, misaotra noho ny rehetrarehetra, ny fahasalamana mbola afaka mizara ny teninao. Ankehitriny dia tsy ho vita izany, tsy tanteraka izany, fa ny fanahinao masina no angatana indray ampiteny anay, mba hanatotosanay izay rehetra tianao ambara sy izay rehetra tianao ampitaina amin'izay iray avy. Fitaovana fotsiny ny mpanomponao fa ianao no tena tompon'izao fizarana izao. Zato ahy izay ataonao fitaovana ny teny izay hozaraina eto no ho an'ireo havana, sakaiza, zanaka, ray aman-dreny, ny rehetrarehetra tsy hakanavaka izay miaino amin'izao ora itenenako izao. Amen. Dia matoky sy miny fa manatrika anay ianao Andriamanitra, miaraka aminay ianao no hiteny. Haleloia, ka ho tafalatsaka ao anatin'ny fonay sy sainay ny fanahinay. Ny teninao ka moky zato isan-drato ny fanahinay. Amen. Dia misaotra raha eo, misaotra noho ny fotoanany eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny temantsika moa zany izay araka ny resahana teo ambony teo aloha teo hoe fananganan zavatra. Fananganan zavatra zany dia azo lazaintsika ihany koa hoe fanorenan zavatra. Izany hoe manangana sy manorina zany dia tsy afaka misaraka ireo. Azo lazaintsika hoe teny mitovy hevitra fa tsy mitovy fanonona, synonima ho izy ny vazaha. Izany hoe hafa fanoratra fa mitovy ny zavatra tiany tenena. Izany hoe fananganan zavatra, fanorenan zavatra, manorina, manangana, fanorenana, fananganana. Satria zavatra anankiray ihany ireo dia moramora ho antsika ny mizara ny ten'Andriamanitra izay tiany fanahy masina ampitaina amintsika anio. Haleloia. Dia raha hanangana zavatra zany ianao, nina zavatra hatsanganao dia mitovy amin'ny hoe manorina zavatra. Dia dikan'izany hoe misy zavatra tsy nisy zany, zavatra banga be teo. Izany hoe ohatra hoe nisy toerana zany malalaka be teo, tsisy hafan'ny hoe olona zany hanorina ina moa zany, hanorina akany, hanorina fiangonana, dia malalaka be ilay toerana dia hoe hanangan-javatra antsika, zavatra inona fiangonana no hatsangantsika eo. Tsy dikan'izany hanorina an'ilay fiangonana, zany hoe zavatra tsy nisy aloha, zavatra nadiodio tsara, nalalaka be, fa iny ianao nanangana, nanorina, dia nampisy an'ilay izy teo. Dia rehefa natsanganao moa zany ny fiangonana, naorinao ilay fiangonana, dia nisy fiangonana teo. Torak'izany koa ny olona manao trano, manangana trano izy dia manorina trano. Zavatra nalalaka efa tsy zavantsona fa zavatra efa fiaintsika matetitetika, efa enitsika foana zany averimbirina ato. Dia izay zany ilay fanorenana sy fananganana. Amen. Dia raha hanangana zavatra zany, inona ny tena tiany fanahy masina ho tenenina amintsika anio tonga dia ny votoatiny no resahantsika fa tsy resaka zavatra lavabe intsontsika amin'izao ora farany izao. Dia Andriamanitra raha avy malala sy rananta malala dia mahay manangana zavatra izy, mahay manorina zavatra izy. Be dia be ny zavatra izay rava teo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, amin'ny maha fiainantsika azy moa zany, amin'ny maha olombelona antsika. Mety misy olona rava ny momba azy zany amin'ny resaka asa, amin'ny resaka fahasalamana, rava zany ahoana zany fanazavako an'izany. Izany hoe nanana trano izy taloha dia tsy nisy ilay trano, simba ohatra, nana fiara dia lasa ilay fiara namidy satria noho ny fahasahiranana. Nanana inona koa, nanana harena be da be ohatra, volamena be, vola be, safira sy ny karazany, fa rava dia lasa mahantra ilay olona zany. Automatika bien sûr zany fa tsy maintsy lasa mahantra ilay olona. Dia rehefa lasa mahantra ilay olona dia tsy mananinninina, izany hoe vide, lasa point, lasa mivadika zéro, mitomboka amin'ny zéro indray zany ny fiainany. Eto zany dia mampatsiahy antsika zanak'Andriamanitra fa
Andriamanitra dia mpanorona ny efa rava sy ny efa tsy misy. Mahay mampisy ny tsy misy izy ay mahay manangana ny tsy misy. Halleloia. Dia mety misy eo amin'ny endrika samihafa le faharavana. Ok, mety misy eo amin'ny endrika samihafa le izy tsy voatery hitovy ny faharavana misy eo amin'ny zanak'olombelona. Misy faharavana ara-pitiavana, misy faharavana ara-pinoana, misy faharavana amin'ny resaka fiarahamonina be da be zany. Fa ny tena dangereux dia ny faharavana ara-panahy. Io zany no resantsika rehefa avy eo satria amin'izao ora farany zao tsika efa tsy mandinika zavatra ny eto an-tany intsony. Ilaina aloha ny sakafo, ilaina ny mitafy, ilaina ny rehetrarehetra, fa Andriamanitra dia miteny amintsika an'io fa ny fiainam-panahintsika no tiany ahorona sy hatsangana vaovao indray ho mafy orona sy ho mafy fototra ao aminy. Halleloia. Dia mila mitandrina antsika zanak'Andriamanitra amin'izay rehetrarehetra zay, indrindra fa ny fiainam-panahintsika moa zany tiako tenenina eto zay. Dia matetika io faharavana ara-panahy io dia miaingana amin'ny fiainantsika zanak'olombelona indraindray le olona zany itsika zanak'olombelona, ny olombelona rehetrarehetra zany tsy hakanavaka misy faharavana ara-bola, ara-pitiavana, ara-pananana, ara-pahasalamana, ara-piarahamonina. Dia ireo zany misy fiantraikany le izy amin'ny faharavana ara-panahy satria ireo mihitsy no mahatonga ny olona tsy hanana fotoana anatiny an'Andriamanitra voalohany indrindra satria ny tan'olombelona rehetra samy manana ny faharavana daholo dia ketraka le olona, kivy le olona, kamo, malahelo, dia lasa tsy manana fotoana intsony anatiny an'Andriamanitra, tsy manana fotoana intsony hivavahana, hiresahana amin'ilay tena ilay mpanangana. Dia tsy iza zany fa Andriamanitra ilay mampisy ny tsy misy. Halleloia. Nefa zay zavatra zay tsy tokony ataontsika zanak'olombelona, tokony hitodika any amin'Andriamanitra isika indrindra hoe rehefa misy an'izay zavatra ka ohatran'izay ny misy eo amin'ny fiainantsika dia tokony mihazakazaka haingana manantona an'Andriamanitra, tokony mandinika tonga dia miantsampy any amin'Andriamanitra hoe lay Andriamanitra tompoinay dia mpanangana zavatra ngeza be, mpanangana zavatra zay tsy takatry ny saintsika, eritreretina sy saintsaina, mpanangana zavatra zay tsy ampoizitsika izy eo amin'ny fiainantsika. Halleloia. Ka mila mitandrina isika dia mila mahatsiaro an'Andriamanitra foana, mila mitandrina aloha voalohany indrindra hoe raha ohatra hoe mamoifoy ianao amin'izay faharavana zay hoe efa tsisy azo tenenana intsony ny mombanao amin'izay problema misy amin'ny fiainanao, amin'ny problema be da be moa zany tsy ho tanisantsika eto foana amin'ny zanak'olombelona ohatra. Dia ianao zany tsy mila mamoy fo, mety isy olona ataony devoly fitaovana efa vitany aminao, efa tsy tafavoaka intsony, efa zao intsony. Zava-misy aloha amin'izao dia be da be ny olona, surtout le olona ny ampigadrana hoe indraikindray ny olona amin'ny zavatra tsy nataony, tsy mangalatra, tsy mamono olona ohatra foana zany dia misy mitory nefa zavatra tsy dia tsisy porofo amin'izany fa dia efa hoe izy nanao andeha izy zao dia vita, efa vitany aminao, misy miteny efa vitany amponja zany aminao. Ianao na mety tarehin'olona mitovy fotsiny hoe namono olona zany rakoto dia rasoa no voaendrikendra satria mitovitovy ny tarehina ohatran'ity le hitanay lavitra le olona ohatran'ity mihitsy le tarehy nefa tsy izy, tsy anao le izy fa olon-kafa, zava-misy daholo zany. Dia eo zany rasoa lasa mamoy fo efa vitany amiko satria tsisy porofo ohatra foana, tsisy porofo fa olona juste hoe tenentenen'olona fotsiny hoe io mihitsy fa tena ohatran'izao. Dia mbola manana fotoana tsika, mbola manana andro be da be tsika, mbola manana an'ilay Andriamanitra zay tompoitsika, zay mpanangana ain'Andriamanitra foana, tsy resaka ponja foana moa zany tiako tenena fa ohatra foana iny fa rehefa miantsampy any amin'Andriamanitra ianao izy zay Andriamanitra mahagaga zay Andriamanitra mamorona zavatra zay tsy ampoizin'ny saintsika zay ainy foana mamoaka anao ao anatin'io faharavana misy anao io, faharavana ara-tsaina, ara-panahy indrindra. Rehefa tonga ny fahavalonao ny devoly zany tiako tenenina eto dia tonga ianao manantona an'Andriamanitra. Andriamanitra azavelanao hiady irery miaraka aminao Jesosy ary mivoaka mpandresa miaraka aminao. Ianao no nangana ny fiainam-panahiko afana iredareda hijanonao aminao, ahery ao aminao ary mandresy amin'ny anaranao amin'ny Alleluia. Dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Amen, amen. Ny tantaran'Joba moa zany
zay tsy miafina amintsika zay tena mafy be tao amin'ny tantaran'ny baiboly ao momba ny Joba zay nahazo fizahan-toetra ngeza be, nisy faharavana be be teo amin'ny fiainany fananana zanaka hatramin'ny vatany ara vatan'ny Joba narary nisy vai avy any an-tampondokatra any Paladi de nisy fiantraikana ara-panahy izany. Eny fa na ny vadiny ara vakivava mihitsy hoe ianao ve de mbola hijanona amin'ny io Andriamanitra topoinao zay zao de le fitsapana zay le vava ampiasain'ny devoly zay tokony tandremantsika zanak'Andriamanitra. Tsy maintsy misy olona foana tsy olona lavitra zany no ampiasain'io fahavalontsika io de ny fanahy maloto moa zany devoly mazava ho azy fa ny olona akaiky anao ao na io zanakao io, na io rainao io, na ny reninao, na ny iray tapo aminao, na ny vadinao, olona manodidina anao miarakaraka aminao ao foana zany hoe olona mifankazatra anao, mifampiana manta sy masaka aminao ao zany io no ataon'ny devoly fitaovana amotehana ny inona ny fiainam-panahinao mba harava ny fiainam-panahinao tsy anataonanao Andriamanitra. Ny tantaran'ny Joba moa zany zay tsy ho tantarantsika eto intsony fa fampatsiahivana foana no atao an'io fa zavatra efa lazaintsika eto matetitetika izany ny vadiny foana ny teny mbola hijanona amin'io Andriamanitra io, jereo ny mombanao, jereo ohatran'izao, jereo zao fa inona nataon'ny Joba? Natoky an'Andriamanitra izy, natoky izy tsy niain'ny resak'olona tsony izy fa tefa hoe na manan-karena zany mahantra de fa Andriamanitra izy no manome de izy no maka. Zany hoe na zaza no izy na mahantra na manao ahoana ny fiainako amin'izao tsy miala amin'Andriamanitra fa Andriamanitra de Andriamanitra satria manana finoana velona Joba. Halleloja. De zay koa zany tokony alantsika tahaka zanak'Andriamanitra. Amen. Natsangan'Andriamanitra vaovao indray ny momba ny Joba fa kitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Joba toko 2:7 andininy 7. Raha avy namaky an'io ianareo tsy vakiko etsony fa efa lantsika tsenjery io raha manana fotoana ianao tokantranonao ny Joba toko 2:7 andininy 7 hitantsika eo zany ny zavatra fa Andriamanitra Jehova nanangana ny fiainan'ny Joba indray nanorina vaovao indray ny momba an'i Joba zany hoe namerina mihoatra ny taloha ny fiainan'i Joba. Halleloja. Zay le Andriamanitra ivavantsika, zay le Andriamanitra topoitsika, zay le Andriamanitra inoatsika. Halleloja. Mamerina 2 fois plus qu'avant. Zany hoe ny rehetrarehetra zay lasa tamin'ny fiainanao, ninona zany tsy voatery Joba foana fa itsika zanak'Andriamanitra tiako tenenina eto de rehefa manantona an'Andriamanitra ianao de tsy maintsy averin'Andriamanitra iny, mila manana finoana sy mijoro foana zany ianao mila mafiorina, mila maharitra. Halleloja. Mahareta amin'ny fivavahana, mihareta amin'ny fahoriana. Halleloja. Romanina 12:12 io lakilentsika zanak'Andriamanitra daholo zany. Be da be ny lakilentsika fa Andriamanitra de mpanorona sy mpanangana zavatra lehibe sy mpanorona zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika izy tsy mandao antsika izany izy. Amen. Ary izay ny mampiavaka azy maro ny Andriamanitra zay tompon'olona eto ambony tany sampy sy ny karazany samy manana ny anarany daholo ny anaran'ny Andriamanitra ny sasany fa ny Andriamanitra tsika de ilay Andriamanitra mahagaga zay tena be fitiavana, zay mpanangana, tsy manadino antsika izy, tsy mandao antsika izy. Halleloja. De rehefa tsy mandao antsika Andriamanitra de mila manantona azy foana antsika, mila mahatsiaro azy foana antsika. Mety anadino ny olo-ty tsika. Zany moa zany zavatra misy amin'izao hoe mieritreritra an'ilay malalako, mieritreritra an'ilay vadiko, mieritreritra an'ilay zanako, mieritreritra an'ilay fianakaviako, mieritreritra na ny tenanao raha mety adininao fa le olo-kafa zany tsy adininao nefa kosa inona ny priorité eo amin'ny fiainanao de ity iray mondra ty zay ho teneniko anao io Andriamanitra, aza manadio an'Andriamanitra zany. Io any tena manao zavatra mahagaga eo amin'ny fiainanao. Ny fianakavianao mety mandao anao, mety handao anao ohatran'izany. Ny olo tianao be da be ny olona misarabady, divorce sy ny karazany tsy voatery hoe resaka fisarana foana fa hoe maty vady ohatra, mety ny zanaka ohatra fa Andriamanitra kosa tsy mandao anao izy. Ary ny olona akaiky atsika reny, ny fianakaviana, ny zanaka, ny vady, ny ray tapo, ny ray aman-dreny, ny olona rehetra zany akaiky ny fonao tsy havita zavatra tsy havita hanangan-javatra eo amin'ny fiainanao zany akoatran'Andriamanitra. Indrindra hoe rehefa ianao rehefa lavo tena lavo tanteraka zay
de fa haitsika foana no resaka ataon'izy ireo, tsy mitsara de fa haitsika foana hoe de fa mahereza de fa zao hoe mety mitondra mbavaka anao zany no fiteny hoe hoentina iambavaka ianao, fa izy ireo mety tsy afaka hanampy anao arabola fa iny vavaka iny tena important raha manao vavaka amin'ny fo koa izy. Zay zany no précisevako eo. Ny vavaka atao zany tsy atao amin'ny fiatsaram-belatsihy le izy na hoe fahazarana fotsiny hoe hoentiko ambavaka kinao de fa mitondra mbavaka anareo kia de fa zay no zavatra azonay atao. Efa mitondra mbavaka olona sahirana ianao na olona mitaraina aminao na navanao na inonao io na namanao de hoento mbavaka amin'ny fo, zany hoe manana finoana ianao mitondra, ianao mety tsy mitondra an'iny faharavana iny misy an'le olona zany tiako tenena, le olona zany mitantara hoe zaka io ohatran'izao nisy faharavana ara-pitiavana ohatra raha tokantrano de mba zao de hoento mbavaka eny, hoentiko mbavaka de ianao zany mitondra mbavaka de efa manantena anao hoe amaly an'iny namanao iny Andriamanitra. Fa kosa tsy azontsika atao ny mamitaka ny tenantsika sy ny mamitaka ny namantsika, ary indrindra mamitaka an'Andriamanitra. Zay, Andriamanitra ny mahita izy tsy mijery ny fihetsikatsika ety ivelany na ny fijerintsika, fa ny hijery ao am-pontsika. Ka rehefa ianao zany mitondra mbavaka ny namanao iny tsy ampy fo le izy, de ahoana ino no izy Andriamanitra aminao rehefa tonga ny fotoana zay iaonanareo. Fa mila manao vavaka amin'ny fo de mila manam-pinoana. Amen. De Andriamanitra mpanangana io fotsika io mihitsy no tena important tiako resahana eto, tiany fanahy masina ho tenenina amintsika an'io avy eo anatin'ny fo daholo ny fananganan zavatra rehetrarehetra. Io zany ny fananganan zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina manao antsika ny rehetrarehetra anio. De ny fotsika raha vavy malala sy ranata malala miangavy mitalao, aoka ny fotsika hanjakan'Andriamanitra zato isan'andro, aoka ny fotsika hadio, aoka ny fotsika hanam-pitiavana, aoka ny fotsika hanana finoana velona an'Andriamanitra. Zany hoe ao anatin'ny fotsika rehetrarehetra zany no tena bazy mampandeha ny fanorenana eo amin'ny fiainantsika. Halleloja. Andao jerentsika ny Ezekela 4:30 fakina manomboka amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Fako toy izao menaran'i Jesosy: Dio voafazako rano madio ianareo hanadio anareo, Dio omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ka hoesoriko aminareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka atokanareo hitandrina ny lalako sy anaraka ny fitsipiko. Zany hoe raha hanangana zavatra ao anatinao zany Andriamanitra de ny fanadiovana ny fonao aloha no ataony voalohany. Zany hoe raha hanangana anao izy, ny ara-panahinao, de ny fonao no diovina voalohany. Zany hoe tian'Andriamanitra adio ny fontsika zanak'olombelona tsy ankanavaka alohany ahatongava ny fahasoavana. Halleluja. Tsy nama zany fahasoavana tiako tenenina zany fa ny fanahy masina. Ny fanahy masin'ny Tompo de tsy mitoetra amin'ny zavatra maloto raha vavy malala sy ranada malala. Ny fanahy masin'ny Tompo de masina, ka ny zavatra masina de tsy mipetraka amin'ny zavatra misy fahalotona. Ny fahalotona tiako tenenina eto de ny faharatsiam-panahy, ny mondromondro, ny fialonana, ny fimenimenoana, ny rehefa ratsy daholo nefa zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny Tompo de loto ny anaran'izay. Ny fanahy masin'ny Tompo tsy ho tafapetraka amin'izany rehetrarehetra zany, fa alohany zany hoe voalohany Andriamanitra manadio ny fonao de mitoetra ao anatinao ny fanahy masina. Ka rehefa ny fanahy masina no mitoetra ao anatinao de fa lamina tsara zay ny mombanao rehetrarehetra. Rehefa ny fiainam-panahinao ny voaorina, voatsangan'Andriamanitra manaraka ho azy ny rehetrarehetra mahazanak'olombelona antsika. Zay no mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako. Zay lantsika tsy anjery efa tsy ho zavana intsony zany fa lantsika par cœur isana efa hatramin'ny fahazazantsika de fa zay. Mbola kely ianao de fa katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana de hanampy ianao. Lantsy anjery. Tsisy avany hoe fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomenjana an'ilay tokana mba tsy ho lantsy anjery hatramin'ny fahazazana. Ka le izy tsy ataontsika hoe tsy anjery maimbo fotsiny koa fa iainantsika le izy zany hoe dinihintsika zany hoe tena misy zavatra mahagaga mihitsy ny ten'Andriamanitra. Zay mahatonga azy miteny hoe katsao ny fanjakako. Ianao zany tsy adio foana ny fonao raha tsy mikatsaka an'izy ianao ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy adio ny ao anatinao ao raha tsy mikatsaka an'izy ianao, ilay madio amboniny madio indrindra izy moa zany
dia Andriamanitra. Ary tsy afaka manadio ny tenanao ianao, tsy afaka manamasina ny tenanao raha tsy manantona an'iza, manantona Andriamanitra. Izy no mahay manala ny rehetrarehetra, ny fako rehetrarehetra ao anatintsika ao anatin'ny fontsika, ao anatin'ny saintsika, ao anatin'ny mombantsika rehetrarehetra. Esoan'Andriamanitra anatin'izay minitra ny fako rehetrarehetra, madio tsara milamina, dia mitsangana ny fanahy masina. Amen. Miorina ny fanahy masina, tafapetraka ao anatintsika ny fanahy masina satria madio. Aleloia. Ka eto raha vavy malala tsy ho lava resaka, ho an'Andriamanitra ireo ihany ny voninahitra. Mbola hotoizan'ny namantsika manaraka koa ny toriteny. Mbola be dia be ny namana izay andray ampitenen'ny tompo eto, mbola ho resahan'izy ireo. Andriamanitra anankiray foana dia zavatra anankiray foana no ampiresahan'ny mpanompo ny samihafa, fa ny zavatra izay ampitahin'Andriamanitra amintsika dia zavatra anankiray foana. Tsy ho ataoko lava be ny anahy fa dia mamara-parana azy dia hoe aoka ny fontsika adio, diovy aloha ny fontsika, ataovy priorité ao anatin'ny fontsika Andriamanitra mba hananganany ny tena zavatra important ao anatintsika. Amen. Dia rehefa voatsangana iny araka ny voalazantsika teo dia automatika manaraka ho azy ny zavatra rehetrarehetra, ny faharavana rehetrarehetra izay nisy teo amin'ny fiainanao, faharavana ara-bola, ara-karena, ara-kasa, faharavana ara-pahasalamana, faharavana ara-tontolo iainana, faharavana ara-pitiavana, tontolo-pitiavana, faharavana meny fa na dia faharavana ara-tokantrano any ino moa izany, ampiarahamonina any am-piangonana. Izay misy fiantraikany amin'ny faharavana ara-panahy. Nefa antsika tsy ho ravan'izany satria manina zanak'Andriamanitra. Manana an'Andriamanitra antsika, matoky an'Andriamanitra. Dia ataovy mafiorina ao anatintsika tsirairay kapy izany Andriamanitra manomboka izao. Raha ohatra hoe ka kristiana sabasaba za teo aloha misabakabaka, dia manomboka an'io izany mila miova, mila manantona an'Andriamanitra, mila mandeha mahitsy, mila madio ny foko. Tsy mila mety tsara velatsihy intsony eo mason'Andriamanitra, fa tsara velatsihy ataoko dia tsy ataoko ho an'ny olombelona intsony, fa Andriamanitra no jereko hoe Andriamanitra mahita anahy. Dia mila manompo an'Andriamanitra amin'ny fosaina sy fanahy fa tsy amin'ny fahazarana. Mila manana fitiavana, mila manana famelan-keloka. Raha misy manana olana aminao dia mbola velona ianao dia efa teneno izy, mamindra fo aminao za, mamelany heloka ianao, mihavana amin'izay miady aminareo. Izy ny soratra masina. Mampianatra antsika zavatra tsara Andriamanitra satria manina tiantsika adio am-po. Ny fontsika no tena important. Ka raha ohatra hoe hitany izany ny foko mbola tsy ao, mbola tsy normal, inona koa ty hitan'ny zanako vavy ty? Alahelo izy hoe aiza izany no asiako an'ilay zavatra izay ho atsangako azy. Dia ny fanahy masina izany. Ho tonga toy ny mpangalatra izy, tsy ampoizitsika, fa efa nampanantenantsika kosa izy, fa misy famantarana. Tsy ho haintsika ny ora sy ny fotoana, fa efa niteny izy rehefa ohatran'izao dia efa ho tonga izay. Dikan'izay tsika izany efa voasoratra any amin'ny boky ny fiainana daholo ny anarantsika. Dia tany mafy izay ananantsika raha vavy malala sy raha malala, mba tsy hisy hiaka ny satro-boninahitsika. Amen. Ho farana teto ny anjara fa lava niezahako fidinana kely foana ilay izy. Dia terasilazary voninahitra ho an'Andriamanitra iriry ihany. Miareva afaka isika misaotra an'Andriamanitra, misaotra tompony noho ny teninao anio, misaotra fa nanatrika anay teto ianao, misaotra fa ianao no niteny, misaotra noho ny lesona lehibe ampianaro izahay tompo mba hatoky ianao, hahenantona anao, hijampy aminao rehefa tonga ny fotoana faharavana rehetrarehetra sy ny izay rehetra tsy takatry ny sainay izay mampiasa ny lohanay. Dia aoka izay mba hisaintsainanao, hiantefany aminao, hitodika any aminao, tsy hiaino resak'olona intsony fa hiaino anao ary hatoky anao hoe io ilay Andriamanitra mpanangana sy mpanorona. Haleloia. Dia ny fonay tompo manjaka ao anatin'ny fonay tsirairay avy ianao amin'izao ora faran'izao, amin'izao fotoana faran'izao, ny angatanay dia ny toeranao mandrakariva ao anatinay tsirairay avy. Mba hiala aminay ny fahazaran-dratsy, hiala aminay ny faharatsiana rehetra sy ny fiatsaram-belatsihy rehetra. Fa aoka ianao no hitaritarana anay, ka ho voatsangana ilay zava-dehibe, ilay tena important eo amin'ny fiainanay ao anatin'ny fonay. Amen. Fanainao masina no angatahanay hitoetra mandrakariva satria io no mitarika anay, mampahafantatra anay
ny zavatra tokony ataonay sy ny tsy tokony ataonay eo amin'ny fiainanay, indrindra fa mifanarahana anao. Ka voasoratra any an-danitra daholo ny anaranay Tompo, voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana daholo ny anaranay, ka ho sambatra izahay. Aleloia. Misaotra anao ny teninao an'io dia raha zazary voninahitra ao anao irery ihany, ilay mipetraka ao ambony seza fiandrianana. Misaotra Tompo tianay ao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no anaovana izany vavaka izany. Amen. Dia miorena sy matanjara vavy malala fa tsara ny tompontsika. Halleluja. Eo mandrakariva izy afaka manangana sy manorina zay rehetra rava eo amin'ny fiainanao. Aza mandao azy aza miala aminy. Amen. Dia milary soa hatrany.